Manoloana ny tsy fandriam-pahalemana indrindra fa nitrangana alatromby izay mahazovany eto amin'ny firenena nitondra sosikevitra ny mpiaromby malagasy ity fa tsy fandriam-pahalemana ity izay miteraka akony-goavana eo amin'ny seha-piariany reto mpiaromby reto araka izao fanazavana izao. Nanambara fepetra maromaro ireo mpiaromby mivondrona ao anatin'ny fikambanana Mataomby sy Ambalamaitso entina hanatsarana ny fiarain'izy ireo ary ampisan'ny fandriam-pahalemana maharitra. Anisan'ny takin'izy ireo ny fanatanterahana ny opération maika entina edina amin'ny fiparitahan'ny basy mahery-vaika toy ny kalaky sy ny fampidirana basy tsy ara-dalàna eto amin'ny firenena. Rehefa nivondrona ny mpiaromby amin'ireo tsenanomby lehibe toy ny Ambalavao, Mandoto, Soromandidy, Mahitsy, Maiva tanàna sy ny sisa nitapa-kevitra fa hanangana fikambanana izay ahenika ny Madagasikara iadivana amin'ity resaka alatromby sy farany ity. Raha sika mahafantatra araka ny voalaza teo ny mahazava-dehibe ny omby gasy satria sady kolontsaina no famakotra amina soatoavina malagasy no fiaina firaisam-pirenena misy fiainan'ny firenena malagasy ny omby gasy. Zavatra misy anefa hatramin'izay firoapolo taona izay dia ohatra ny sitan'ny fanjakana mihitsy ny vahaolana amingorana ny tiasan-dalo ity na ny maromarona kokoa angamba sa tena tsy hita ve sa ho disy hita fa dia ny zavatra misy loatra amin'izao dia tsy hita zay politika tena miady amin'ny asan-dalo eto Madagasikara ady amina dalo fotsiny misy eto. Izay no atony ansonay naovanay ansoavy hoe tokony fanometanana amin'ny vahoaka ny fotony toy ny fikambanana zay nazoronay zao dia vonona ifanometanana amin'ny fanjakana izay renana ny tena mpakady heditra amin'ny korana tanteraka ny asan-dalo satria inoanay fa tena azo atao tsara ny mamongotra an'io raha tena manana finiavana anao an'izany mpitondra fanjakana. Mangataka ihany koa ny ametrahana toby miaramila amin'ny faritra mena ary fanatsarana ny rafitra ny vokotany ary ny anavoazana ny lalana amin'ny fe ny vokotany anomezana andraikitra misimisy kokoa ny vokotany momba ny fandriam-pahalemana izy ireo. Ajoro ny sehatra maharitra isin'ny fiaraha-midinika maharitra sy mitoy eo amin'ny fikambanana mpiaromby malagasy sy ny fanjakana mikasika ny fanatsarana ny fiariana omby gasy.